Fanomerabantsika indray amin'izao takarivo zao. Tena mampiorokoditra tokoa reny zava-nitranga farany teo reny. Fietsika amin'ny ekibe tanana resaka fivoriana ampilaminana dia mahavoasampotra olona sy mampigadra olona. Maro tokoa ny olana efa nisy teto amin'ny firenena tao anatin'izay 12 taona nazahoana fahaleovantena izay, fa mbola tsy nisy ohatran'izao famonoana fahafahana toy izao fahita amin'izao fotoana izao. Tsy nitsahatra ny totongana ny fiainantsika malagasy nanomboka ny taona 2020 eo amin'ny lafiny toe-karena sy eo amin'ny lafiny politika. Voalohany, eo amin'ny lafiny toe-karena, mahantra hatrany Madagasikara lasa isan'ireo firenena mahantra indrindra eran'izao tontolo izao. Efa tsy vaovao zany fa efa talohan'ny Covid-19 nivalana aretiny zany sy ty ady any Ukraine ty no efa tao anatin'ny fahasahiranana lalina ny firenena. Zany dia vokatry ny fitondrana ratsy tantana na mauvaise gouvernance, zany hoe tsy any amin'ny marary sy ny zavatra tena ilain'ny vahoaka no imatesana fa any amin'ny zavatra rendrarendra zay tsy misy fotony, tsy mitondra vahaolana ho an'ny firenena. Vahoaka efa fahadiran'ovana nefa tonga koa ty ny fisondrotan'ny vidim-piainana na inflation ateraky ny ady any Ukraine. Marina fa eo amin'ny 8 isan-jatony eo ny fidangan'ny vidim-piainana any Europa sy any États-Unis. Ny eto amintsika moa zany efa tsy lazaina intsony. Midangana izay tsy izy ny vidin'ny solika sy ny sakafo, zany hoe ny vary sy ny PPN. Any amin'ireo firenen-kafa dia efa mikaondo ireo gouvernementany tady vahaolana hiatrehana an'izany fiakaran'ny vidim-piainana izany. Ny fitondrana malagasy kosa dia tsy hita zay tena apokany fa bus be 10 isa no hitan'ny vahaolana manoloana zany. Tsy mitsahatra ny mandamy vola zay tsy misy, zany hoe vola trosa amina zavatra tsy misy fotony, tsy priorité ary tsy hitondra vahaolana velively ho an'ny vahoaka malagasy. 152 millions d'euros. C'est le montant d'un prêt que l'État français va attribuer aux dirigeants de Madagascar pour construire un téléphérique de 13 km à Antananarivo. Au moins 13 scandales gravitent autour de ce projet aussi indécent qu'inutile. Scandale numéro 1. À l'heure où la famine tue dans le sud de Madagascar, dépenser autant d'argent est une insulte pour le million de personnes qui y sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. À Madagascar, plus d'1 million sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. La mère de ses enfants est morte et mon mari aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Notre vie se résume à chercher des feuilles de cactus. Eo amin'ny resaka politika indray Au lieu de sauver ces familles qui n'ont plus rien dia à manger ni à boire et qui barbare. risquent ainsi de mourir de faim et de soif, le Fa jeune tsy ny président malgache maso préfère endetter son pays pour pouvoir se targuer d'avoir le... ny fiainan'ny malagasy sy ny tombotsoam-pirenena no imatesan'ity fitondrana ity. Ka tsy mahatsapa fanjakana miay sy miaro ny ainy sy ny fananany intsony ny malagasy ao anatin'ny tsy fandriampahalemana na ny insécurité totale eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Tsy mahafehy na inona intsony mantsy ity fitondrana ity, variana amin'ny famenom-paosy sy ny fiarovan-tseza. Tsy manana vahaolana
ka vo mivorivory sy milahatra maneho ny tsy fahafaliny ny vahoaka sy mitaraina dia tonga dia samborona gadraina avy hatrany averimberina fa ny faneho-kevitra dia tsy fanonganam-panjakana velively. Verozo ny vahoaka malagasy tsy afaka mitaraina fa vao miteny na dia fihetsika tanana fotsiny ary amin'ny ekibe dia efa mampigadra. Ny fahaverezan-jo sy fahafahana no zava-dozy indrindra amotika ity firenentsika ity satria miorina tsikelikely eto amintsika ny fitondrana jadona sy tsirefesy mandidy. Very ny fahafahana zay ny adina sy ny hovidintsika lafo dia lafo namoizana aina maro dia maro hatrany amin'ny fito hetsy ka hatramin'ny ray tapitrisa mahery no nafoy tamin'ireny tolona ny adina ho an'ny fahafahana sy ny fahaleovan-teny ireny. Very zany ny tolona natao tamin'ny martsa 1779. Very momoka koa ny fahaleovan-tena azo tamin'ny volana jiona 1700 ary very tanteraka ny fahafahana izay efa mba miverina kely tao aorianan'ny tolom-bahoaka tamin'ny volana May 1700. Mampieritreritra tokoa raha filoham-pirenena malagasy no mahavita mamoritra sy misambotra ary managadra malagasy amina resaka zon'olombelona fototra fitakiana toy izao. Marina tokoa ny fitenenana hoe ny vahoaka manadino ny tantarany dia vahaozona hiverina iaina izany indray, miverina tanteraka ny fanjanahantany, tsy mahaleo tena, tsy afaka hitsony. Androany indray tsika miteny zao atalohan'izay aloha mbola ny frantsay ihany anie. Monsieur le Président, le ministre tchèque des Affaires étrangères a qualifié de coup d'État hier le changement de régime à Madagascar. Que va faire l'Union et surtout que va faire la France qui reste le premier bailleur bilatéral de l'île? Je ne savais pas qu'il avait dit ça, mais je pourrais dire la même chose. Si un coup d'État, c'est prendre le pouvoir hors la procédure normale et constitutionnelle, c'est bien ce qui s'est passé. Et ce qui me fait ni dénoncer le nouveau, ni regretter l'ancien. Simplement, bien sûr, oui, c'est ça, c'est un coup d'État. Niangavia, anampy eny Andriamatorajoela nalany misy Ravalmanana. Fahavolombelona zany ny tenako tao Villa Madrid. Miverina miaina ny zavatra fijaliana tamin'ny andro fanjanahan'ny mpanjanaka frantsay. Very tanteraka ny zo, tsy mahazo miteny, tsy mahazo milahatra, tsy mahazo mivorivory, tsy mahazo mifidy satria ny fangalaram-bato dia fa fomba sy endrika akolaka izay tsy fahafahana sy tsy fanajana ny safidy azonana mifidy izay. Tapitra omena sy alaina omena amin'ny vahiny ny tanin'ny malagasy re mitranga tany Anosy izay nanagadrana rahalahy sy anabavy ary mbola misy migadra hatramin'izao ireny. Ny any amin'ny faritra rehetra fangalana tany any Toamasina sy manerana ny Nosy, Toliara, Mahajanga sy ny sisa tsy voatanisa eto. Tapitra miondrana tsikelikely ireo harem-pirenena. Ny tafika
tsy tafi-bahoaka intsony natao hiaro ny vahoaka fa lasa mpanafika vahoaka, mpamorotra miaro ny eo amin'ny fitondrana. Ny fitsarana etsen-daniny koa dia tsy misy mahafitsarana azy intsony fa lasa fitaovana fanagadrana ny olom-pirenena tsy manatsiny sy fiarovana ireo olony ratsy eo amin'ny fitondrana. Eo amin'ny kion-dalana fanavotam-pirenena isika malagasy ankehitriny mba hisakanana ny tsy varinana any akadiny jadona sy ny tsy refesy mandidy. Mila mandray andraikitra isika malagasy rehetra tsy vaky volo mba fanavotana ny tanindrazantsika, satria mila averina ny zo, mila averina ny fahafahana izay hitsakitsahany ity fitondrana ankehitriny ity. Masina tanindrazana.